Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ny farana omaly ny fitsidiana nanaovan'ireo firenena roa voafidy hanao ny tombanezaka Madagasikara eo amin'ny ady amin'ny kolikoly izay tafiditra ao anatin'ny tombanezaka amin'ny fampiarana ny fifanarahan'ny firenena mikambana makasika izay ady amin'ny kolikoly izay ny andindiny baovao. Raha ny tatitra izay nataon'Andriamatoa Lamina Botsaradia mpanolotsaina avy eo anivon'ny Bianco dia ny fijerenan'ny lalàna no anisan'ny nisongadina tamin'ny fitsidiana izay nataon'ireo manampahaizana manokana avy any Nicaragua sy Nigeria izay nanatanteraka fitsidiana teto amintsika ho fanatanterahana tombanezaka amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Ny vohitra tamin'izay moa zany dia ny fijerena amin'ny atsipriany ny lalànantsika raha ohatra ka mpitahaina amin'ny voalazan'ny fanaraha-firenena mikambana mba ny ady amin'ny kolikoly. Tiako marihana fa ny chapitre fahatelo sy fahaefatra no nasiana nanaovana an'ity tombanezaka ity zany hoe mahakasika ny fitsiriana, mahakasika ny fanenjena sy ny fanasaziana ny kolikoly, ireo andinin-dalàna tsirairay zany izay manasazy ny kolikoly sy ny fandikan-dalàna mitovitovy amin'izay. Dia ny faharoa dia mahakasika ny fahaefatra zany dia ny chapitre fahaefatra zany dia mahakasika ny fanarahana raisam-pirenena sy ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatra raisam-pirenena momba ny fanasaziana ny kolikoly. Ka tena nijerena amin'ny atsipriany mihitsy ny lalànantsika, jerena amin'ny atsipriany koa ny rafitra ary nojerena amin'ny atsipriany ny fahombiazan'ireo rafitra ireo amin'ny fampiarany amin'izay lalàna izay. Mbola isy ny tatitra antsoratra izay ataon'izy ireo raha ny fantatra. Nanome ny fahitany aloha ny zava-misy eto dia manome ihany koa ny heveriny fa isan'ny fepetra ho raisitsika mba hoentina manatsara ny rafitra sy ny lalàna misy eto amintsika. Dia isy rehefa avy eo ny tatitra antsoratra ataon'izy ireo izay mbola ho hamarinitsika malagasy ary rehefa mitovy ny tandokanga eo amin'ny firenena telo zany hoe ny roa izay manao tombanezaka sy isika atao tombanezaka dia izay no raketina ho tatitra mahakasika ny tombanezaka atao amin'ny Madagasikara. Heverina kosa fa tokony ho voarafitra any amin'ny volana martsa any ho any ilay paikady vaovao iadina amin'ny kolikoly ho an'ny folo taona manaraka na ny stratégie décennale.